dia mpifaliana indray no iarabanantsika tsirairy azy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MCTV amin'nysy anoetsy manonona ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fiadanan'andriamanitra ho antsika tsiraray avy a milohan'ny vavahana ho antsika mikasika ny amin'ny fianakaviana dia ifampaherikelytsika ao anatin'ny fotoana fohy tadio fa rehefa misy fahombiazana na misy zavatra mahafinaritra mampahery mivoaka vao anatin'ny fianakaviana dia ohatra mety daholo zay zavatra ataonao alezy ianao tsy tratra ny fikorotana-tsaina ianao hianatra ianao milamina mandeha miasa ianao milamina ary zay ny zava-dehibe hoe ahoanana tonga ny fianakaviana io amokatra zavatsoa amin'ny taona 420 sy 2000 ity dia eto zay dia efa mitsodrano anao sady hoe ao anatin'ny ankonanao dia izy zavatra tsara ivoaka ao anatin'ity taona 420 sy 2000 ity jaona toko voalohany andininy fahenina mefapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aroana tanaela taminy momba misy zavatsoa ihany va avy any Nazareta. Inona ny zavatra nitsanga ry havana malala araka ry nambarako teo hoe rehefa ao anatina ankonana miaina ao anatin'ny tontolon'ny fahombiazana tontolon'ny filaminana dia misy fiatraikana hatramin'ny fahasalamana zay anananao azy. Ny zavatra misy matetika ary zavatra tsikafotro aty Afrika dia matetika rehefa misy olona mahomby ao anatin'ny fianakaviana dia ohatrany manderery reny olona mahomby reny ary ny fanahy fampisaviana moa rehefa miasa dia tsy hoe amin'ny olona samy sahirana na samy mahantra fa rehefa misy olona mahomby ao anaty fianakaviana dia tena ifonana rara mihitsy tsika no misaotra an'Andriamanitra hoe tena misaotra an'Andriamanitra na fa tafavoaka ihany misaotra an'Andriamanitra fa tena tafavoaka ny cousin koa tafavoaka ny cousine koa fa ny zavatra misy matetika dia mifanohatra amin'izay raha vao misy havana na ankonana mahomby dia hoe reny koa tena miseho milay reny koa tena reny ange tsisy dika zany izao zany nefa ny lalana anankiray atonga ny ankonanao iainao anatin'ny zavapo iainao anatin'ny zavatsoa amin'ity taona ity dia manamboatra ny toeponao ao anatin'izany rehetra izany ary mahay mankasitraka na ny havanao ny any ankonanao raha misy olona mahomby araka ny teneniko hoe tsy manderery izy raha misy ny fahombiazana dia hoe misaotra an'Andriamanitra ary tena manatona azy mihitsy misaotra an'Andriamanitra no nyfisinao fa tena mba misy fianakaviana mahomby ao anatin'ny fianakaviantsika tsy vita zany fa mivavaka ho azy ianao mampahery azy ianao atonga anao hotahin'Andriamanitra zany atonga an'Andriamanitra hanokatra lalana manokana ho amin'ny fiainana no avinao sy ny tanana koray manontolo zany tena hoe noho ny fahalalanao an'izay toepo zay fa tsy hoe rehefa tsy ao anatin'ny ankonantsika le fahombiazana dia ohatrany tsizy daholo ny any amin'ny ankonan'ny hafany tsy ry havana malala fa mila manamboatra toepontsika tsiraray avy ary mila ao anatintsika mihitsy zany hoe mahay mankasitraka ny havana mahay mankasitraka ny cousin mahay mankasitraka ny cousine tsy mifampianina tsy mifampiavinavina ny ao anatin'ny ankonana fa tena fampivavaka zay no mahatonga ny hoe miady rery ny olona mahomby aty Afrika rehefa tafita izy dia miady rery teo amin'ny fiainana izy ary tsy izany ve ny zavatra mitranga hitatsika amin'izao vaninandro misy atsika izao rehefa tafita ny olona anankiray dia hoe havana zatsy dia hiara-iasa amin'ny havana zany anaoko namana toy izay havana satria vokatra ilay ratra nandeha rery izy mety hoe misy teny maratra be dehibe mivoaka fa raha misy reny ao anatiny ankonana fitiavana avy aminao izareo fitiavana daholo ny cousinanao izareo fitiavana ny cousinenao izareo fitiavana ny havana rehetrarehetra rehefa mahomby eo amin'ny fiainana toany ambavaka izy fa hanokatra lalana tsy takatry ny saina ny fiainanao Andriamanitra amin'ity taona 420 sy 2000 ity tena toany ambavaka indrindra ho antsika kristianina hoe avereny mihitsy zany teny zany hoe tena misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mba misy olona tahaka anao atao amin'ny fianakaviana ry havana malala mila misaotra an'Andriamanitra ke ianao fa tsy misy ao amin'ny fianakavianao matory any ambanitetezana ohatra mila misaotra an'Andriamanitra ke ianao fa tsy misy ny fianakavianao zay ohatra hoe tena lasa-dala na taizana retina ohatra efa mahasaotra an'Andriamanitra fa ao anatina fianakaviana ihany ao anatina fianakaviana zany dia mila mitondra-bavaka ianao ry havana malala tonga ny fahombiazana iainantsika ao anatin'ny ankonana isanan'io zavatra
noho zany ivavaka ho antsika tsirary avy androany Andriamanitra ny amboly fitiavana ao anatintsika rehetra atonga antsika ay ankasitraka ny olona mahomby fa tadio fa ny olona manenjika ny olona mahomby dia miady amin'ny fanahy fahombiazana. Averiko indray mandeha ny olona manenjika olona mahomby dia miady amin'ny fanahy ny fahombiazana. Zany hoe mety mizaka ianao fa tsy tafavoaka satria le toe-po hoe rehefa manisy fianakaviana tafita kely rery zavatra tsy rery zavatra ohatran'izao rery zavatra natafita an'ireny te ohatran'izao fa amboary ny fotsika raha tiatsika no tahin'Andriamanitra, amboary ny fotsika raha tiatsika no asoavin'Andriamanitra vavakatsika tompoko. Raha io mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay misaotra ny amin'ny fampahirezana fo izay nomenao ny tsirara avy ankehitriny dia mivavaka ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ankonana rehetra amin'izao fotoana izao, fileo fitiavana ty anatinay mba ahaizanay mankasitraka ny fahombiazan'ny hafa, ahaizanay mankasitraka ny voninahitra miseho amin'ny hafa. Raha misy ny havanay tafita dia hainay mankasitraka, hainay mitondra mambavaka, hainay misaotra an'izy ireny amin'ny fombanao sy ny fitantananao. Ny anaranao Jesosy manonona ny fahatsaranao, manonona ny falebiazanao, manonona ny voninahitrao, manonona ny fisongatanao ho amin'ny fianakaviana tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anononako fa ho tanteraka amin'ny tsiraray avy, zany hoe ty taona 420 ity dia taona hitondra zavatsoa, misy zavatsoa hivoaka ao anatin'ny fianakaviana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Misaotra betsaka tompo anao ndera laza voninahitra. Misaotra Jesosy Kristy. Amen. Ho tain'Andriamanitra antsika rehetra.